raha ohatra sakosakosika tsara satria nytongoniko tamintsika teo moa zany nytony bavaka nataony zareo ilay efa ataontsika hira mifiranantsika kehitriny io ohatra zao ny farany teo andiny favalo hoe nareo rehetra asan'ny tompo de rao izy tomponareo fa mendrika de rasilaza isorana mandrakizay ny hira misy an'io moa mihirantsika de le hoe isika no taimpolin'Andriamanitra de io lay tonokiran'izy telo lahy ireo tao anatin'lay lafaoro mirehatra afo zany de nisy anjelin'Andriamanitra moa niaraka tamin'izy ireo le fiderana izy ireo an'Andriamanitra jereo tsara fa sy hoe efa misaotra an'Andriamanitra sady satria Andriamanitra ne ohatrany sinema fotsiny ty ireo asipy agnaty avy ty fa Andriamanitra ndray sy maisy magnafaka andreo tao sy zay fa fotsiny hoe fa iza kay Andriamanitra izy lazainy mazava tsara ny antony hiderana an'Andriamanitra de le mahizy an'Andriamanitra fa sy le hoe zavatra ataon'Andriamanitra ho azy telo lareo akory satria hozy izy hoe Andriamanitry ny razana izy Andriamanitry ny patriarka Andriamanitry Abraham Isaka sy Jakob efa nanao zavatra be ho an'izy ireo efa nanao zavatra ho an'ny vahoak'Israely nandritra ny tantara rehetra tany aloha tany Andriamanitry ny razana izy noho izany mendrika de rasilaza no zavatra efa nataony tany aloha rehetra tany de isaorana mandrakizay masina izy be voninahitra izay no isaorana azy Andriamanitra any amin'ny tempoliny be voninahitra mendrika de rasilaza izy ambony fiketram-panjaka mahasinjo ny alalin'ny asana mipetraka ambony kerobima manerana tany aman-danitra zay no nagnomezany de rasilaza an'Andriamanitra sika koa rehefa mivavaka mba mivavaka no sy no tomposika fa no Andriamanitra fotsiny sotro zao tena magnandrama mba mianara manao vavaka tena hoe sy mitonona mesiny mombanao misy amin'Andriamanitra fa ny mahizy azy no ivavahanao isoranao azy ka itenenanao hoe isora indrindrana ao Andriamanitra no izao fa mendrika de rasilaza isorana mandrakizay vavaka tsy misy tomposoa zany zay le fiderana zay satria bahary izy mahefa ny zavatra rehetra izy masina izy zay de na de ireo problème zay nisy azy teo zany de le lafo be dibe magnodidina ny vatany tena handoro ny akanjo sy ny tena ny hoditra ny taolany io no handoro azy lasa azy lavenina fa tambadika an'izay izy sy hitany zany fa ny voninahitry'Andriamanitra mihita ny ambadika an'io afo io ambadika ny problème antsika koa zany sahala hoe afo an'izy telo lareto ambadika ny problème ohatra sy ny zavatra manjo atsika ny fahasahiranana manjo atsika io loza manatampo tena kaiky de kaiky atsika io dia ahitao na hoe ireo ny voninahitr'Andriamanitra zany zay fa Andriamanitra de Andriamanitra izy ary mihoatra n'ireo zavatra rehetra misy ireo na ny lelafo azy dia ambany no zany Andriamanitra zany zay no natonga an'izy ireo nideran'Andriamanitra maimaimpona zany inona ny vokatra io fiderana na hoe fomba fivavaka mideran'Andriamanitra io izay sy nitady ny hahafaka azy ireo tao anatin'ny lelafo akory fa de nideran'Andriamanitra fotsiny amin'ny mahapahary azy amin'ny mahandriamanitra mahery azy amin'ny mahandriamanitra sy toa azy amin'ny mahandriamanitra masina azy zay fotsiny nataony zareo inona ny vokany zany gaga ny mpanjaka nijerena ilay nefa de efa nampitombona impitoheny aza ny hafanan'ny afo de reo nanipy ny afo ndray no main'ny afo zany sy tonga de miditra agnaty lelagny ohatratsika le mamono afo rehefa misy dorotanety reny zany tonga de ohatrany mahatela afo zany ireo mpanipy ny afo gaga ny mpanjaka ka gaga hoe sy olona telo venina tsipitsika tao anatin'ny afo tao kanefa indro ny olona hitako de olona efatra ary sy mifatotra izy ireo mandehandeha voan'ny afo izy ireo ohatrany tena sisy ninina nanjo azy mihitsy ary zareo nge niendriky le olona fa efatra tonga ao io fa ohatrany endriky ny zanak'Andriamanitra misy Daniel toko fatelo andiny efatra ambiroapolo andiny fahadimy ambiroapolo de zao sariny Jesoa efa tonga manavitra ny olona tena matoky an'Andriamanitra io zazalahy fa efatra nanampy azy tao io zany hoe rehefa mideran'Andriamanitra sika de tonga manatona sika Andriamanitra eo am'izay misy asika zay neviny rehefa tena mideran'Andriamanitra sika de tonga eo akaiky sika Andriamanitra eo akaiky sika mahita ny manjo sika miaro atsika miara mizaka ny zava-mitranga amitsika so izy so nitsiritsirika fotsiny avery ambony ery hoe ao fa sitomika tao laisany rehefa aveo miara-nidina tao anatin'lay lafaoro izy ohatr'izay koa rehefa mideran'Andriamanitra sika de midina ao Andriamanitra de ao izy tena miara mizaka amitsika ny manjo atsika mampakatra atsika avy ao zay zany le zavatsoa amin'ny vavaka fiderana io ka na de mafy aza ny afo de tsy nanana fahefana hanimban'izy ireo zany izy ireo sy nisy na de singam-bolo ray aza mahita amin'izy ireo sy nisy hoe niepo tresatresaka vaky mata ary zareo tao ohatrany vomangatono fa tena sisy ny kitiana ry zareo zany zay ary sy nisy fofona hoe ohatrany maimpisetroka rehefa niala avy ao fa sinaninina trotrao tafaran'io ary de nisy fijoroana vavolombelona ngezabe izay ataontsika hoe fiekena fa ny Andriamanitra izy telo lareto no tena Andriamanitra zany ity mpanjaka Spino Nabucodonosor ty zany tena taitra izy ary de nideran'Andriamanitra koa ary
tena namoaka didy mihitsy azy napotona zao raha zany hoe ity Andriamanitry Sadraka Mesaka Abednego ty araka ny anarana iatsony any izy teo lareto moa zany tsisy Andriamanitra koatran'io zany fa de aoka ho fantatry ny olona rehetrarehetrarehetra zany fa tokony hanome voninahitra anio Andriamanitra izy teo lahy ty avokoa ny foko amam-pirenena rehetrarehetra. Inona no ampianarana zany ho antsika zay miain'ny Fandalinampinoana ankehitriny ry mpiano ajaina ilay vavaka Fiderana nataony izy telo mirala atao anaty laforo reo zany dia mampianatra atsika zany fa hoe sy ny hoe efa voavonjy isika zay vao mideran'Andriamanitra fa ao anatin'ny olana misy asika no tokony hidera an'Andriamanitra ary io Fiderana io de tena sorona atolotra asika an'Andriamanitra sahala amin'ny nanoloran'izy telo mirala zany teo anivon'ny zavatra izay ny aina zany zay. De ny amaranana an'io hevitra io zany de zao hoe mba ianaro raha olona izany mideran'Andriamanitra zany nenenina zavatra manjotsika tena asapasika ny tsiro ny fitiavasika an'Andriamanitra ny midera azy sy mitady ny tombosoasika na ny anafahany asika am'izay manjoasika satria manko sika rehefa hoe faly mahomby dia eny maholombelona zay de ohatrany hoe mandeha ho azy mandeha automatika mety tsy de misy vidiny firy fa raha manahaka an'ireto hoe le lafo be zao misy no efa isedrananao hoe hamononanao sasisa ianao na de efa hoe efa ho afakany azy anao de mbola mivavaka ihany tahaka zany koa re olona hoe efa hodimandry rehefa tena manam-pinoana izy de manana finoana izy telo laty mivavaka izy mangataka izy anaovana saplé de vavaka ny atao fa misy ny sasany ray de opavararaka sy ozona ny azy mandra-patapitra ny ainany adiny telo ny alanaigny mikohaka opavararaka mikohaka opavararaka fa sy mba mideran'Andriamanitra fa ny olona zatra mideran'Andriamanitra na de efa mialaina azy izy zany hoe tena efa anatin'ny fiadeanaina faraniny de mbola fideranan'Andriamanitra no tenenina zay fideran'Andriamanitra zay sy voatery hahaforona fehizateny lavabe izy hoe Andriamanitra anao de ohatra zao fa mety mahateny momba ny fivavahana izy Masina Maria Jesoa Anjely olo-masina hilazana hoe ireo zavatra tsara rehetra satria ro manome voninahitra an'Andriamanitra ianao manome voninahitra an'ireo momba an'Andriamanitra ianao de manome voninahitra ilay Andriamanitra sy hita maso any an-danitra ihany koa. Zay ary anisan'ny atako hoe mahafinaritra zany mijery ny hoe ohatra zany kay le hoe fanomezam-boninahitra Fiderana fa kalazana an'Andriamanitra de nanome ohatra ho antsika izy telo lahy dia i Azaria, i Misael ary i Hanania. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika dia hoe misy modely koa amin'ny testamenta vaovao amin'izany fideranan'Andriamanitra zany na de ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny fahoriana mankirofiry aretana azy de sitra moa zany fa ny ray aman-dreny i Paoly Silasy missionnaire fa nitory-tany Philippe izy any Asie Mineure zany de tany izy ireo no gadraina tamin'izay fotoana zay de tao ampigadrana tao zareo andeha ovakitsika fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 212 ao no misy an'io tantaran'ny Paoly sy Silasy no gadraina io no izy mpitory ny evanjely mpitory ny filazantsara an'Andriamanitra no gadraina izy ireo fa tsy nankataka tamin'Andriamanitra izy hoe afaho agnay Andriamanitra fa voabeany ny asa miandry anay agnay zao vao mietratra hoe ry tanàna risy arivo agnatin'ny calendrier agnatin'ny agenda agnatin'ny programma tokony atao de agnay avelanao ifatotratro ve nefa voninahitra ane no arovanay am'zany sy zany misy ary sy namorona antony na motifa hanafahan'Andriamanitra azy nefa tsika zao re vavaka hoe avy Andriamanitra de taonao maty sahady nefa vao 5 taona na pretra nefa voabe ny olona miandry mety ho zay ny vavaka ko ary mety ho zay mihitsy ny vavaka ko tena zay ohatra fa ry Paoly sy Silasy sotry zay ny vavaka ny hoe agnay ty zany de migadra de aiza re zany zavatra kely ny vita mbola tsy misasaka akory ny asa miandry zay missionnaire mafana fo mahay mitory-teny ohatra zao de zao migadra agnay Andriamanitra anao ve de taza-posiny anay sy zany ny vavaka nataon'ny Paoly sy Silasy fa zavatra hafa misy de mitovitovy amin'ny nataon'izy telo lahy ao amin'ny bokin'ny Daniel toko 7 ny resantsika teo iny ihany zany Fiderana fa kalazana an'Andriamanitra prière de louange vavaka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no nataon'izy ireo. Asan'ny apôstôly toko 212 no misy an'io tantara io zany ao amin'ny testamenta vaovao tsika no miresaka ry havako zany any ampitorinteny i Paoly sy Silasy amin'ny fotoana io zany any Philippe moa zany de nahatonga azy migadrana dia nisy vehivavy kely anankiray andevo anankiray zay moa zany izy misy fanahy mipetraka ao amin'io zazavavy io de maminany izy sisa de le patron zany lasa mahazo vola rehefa miesika le zazavavy io manao an'izay faminaniana zay no le fanahy mipetraka ao aminy zany itoeran-javatra zany le zazavavy io de nefa rehefa tonga tao amin'le tanàna misy azy i Paoly sy Silasy dia noroahan'ny Paoly le demony tao amin'le kalakely zany ka rehefa afaka le demony niverigna normal le kalakely sady maotina de maotina ohatra tsy mahalala ninnininy ntsony de lasa tsy nahazo vola ntsony nefa io ry fiveloman'le patron le kalakely zany de lasa tezitra be tamin'ny Paoly sy
Silasy zany le rangaty zany dia norombony ny vaoka atao an-tanàna hisambotra andry Paoly sy Silasy zany. De voasambotra moa zareo dia nokapohina de rehefa teo nampidirina tanatina bloky hazo zany zareo de napetraka tao amin'ny fonja anankiray fonja lehibe atao Filipo zany. Zareo tsara zany bloky hazo nasinandreo zany misy hazo zany de misy trobaka de ampidirinao ny tongotra de saromanao, ampidirina koa ny tongotra ilany tsy afaka mivoaka le fela tongotra iny, ohatran'izay koa ny tanana tsy afaka mivoaka zany le tanana zany fa raikitrao zany. Diso fanantenana tanteraka aloha zany re amin'ny maha-olombelona ho de vita na Marisy Lasy ny amintsika hozy Paoly angambany nefa zareo tsy manatsiny fa de ahetry fosiny sotro zao ampijaliana ary gadraina zany. De nivavaka ry zareo rehefa alina zany ary tamin'ny misasakalina mihitsy arakalina zay niasan'ny apôstôly toko 2 fa saotrany antsika mivavaka kely aloha amin'ny 7, vavaka kely amin'ny 8. Ino moa zany fotoana anantsika de mety fa hilazana hoe anatin'izany problème zany tozay ry zareo hiady hevitra hoe izy reny olona fantasika mety afaka mba agnafaka atsika angataka amin'Andriamanitra sika afaka tato vavaka nataony zareo ary ny vavaka nataony zareo andeha jeresika zany sy nymenmen izy ireo amin'ny manjo azy hoe de zao ve Andriamanitra ny afaranay ary rehefa ny asan'Andriamanitra izy de tsy hoe valio faty ahy Andriamanitra reto olona reto fa izy mba naovana soa sy ampisehoana ny voninahitra ndray nohatran'ny midingitrambo sy manaikitra ohatrany ambokely tiny. Nefa soa ho an'izy mianakabony mba hatongavana amin'ity tanàna ity sy nanao vavabe ohatran'izany zareo. Vakeo ane ny asan'ny apôstôly toko 9:5 fa nivoaresaka ao zany de hoe rehefa tokony ho ny sasaka ny alina zany i Paoly sy Silasy nivavaka izy ary ny hira fiderana an'Andriamanitra ary naheno azy ny mpiara-migadra tagnamindretra tao anatin'ny fonja misasakalina any amin'ny sasasasakala any nivavaka ho ny Paoly sy Silasy de ny hira fiderana an'Andriamanitra nataon'izy ireo tao. Eto de tadiditsika le hira nataony anao hoe isaora indrindra ianao ry tompoandriamanitra indrazana mendrika de rasilaza isaorana mandrakizay. Sy nylazay ny mpanoratra ny asan'ny apôstôly sy nylazay ny Masindaluka moa ny hira nataon'izy ireo malaza zavatra be hoe hira fiderana an'Andriamanitra. Andesika haka sary azy saina. Isaorana anao Andriamanitra ny fidanay ho apôstôly misaotra anao satria nataonao mendrika hiompina anjara amin'ny fijaliany zanakao zahay fa i Kristy de tsy manasiny de maty. Vao maika moa izahay mpanota aza izaho mpanensika ny fiangonanao teo aloha ngamba voninahitra zany meko voninahitra ngo Andriamanitra amin'ny zavatra mitranga agnamiko rehetrarehetra aminay mirahalahy zay mikady zao ohatra zay. Sala amin'ireo i Anania sy ry Misael sy ry Azaria tany amin'ny bokany Daniel teo ihany zany ny réaction voalohany nataony zareo de hoe hivavaka namantsika ary nivavaka ataotsika de hira fiderana an'Andriamanitra. Sy fimenomenomana ny vavaka nataony zareo fa tena salamo hoe mihira de mitarika Paoly aloha de mitarika koa Silasy de mifandimby ao ohatran'ireny hoe Maria Voice manao fampisehoana amin'ny katedrala de mandeha aloha ny feona tsiva de mba misy mifangaro kely de mandeha koa ny feon'ny fahazavana de mandeha ny inona ny fomba diony Maria moa le chorale zokinjokiny anankiray ohatr'izay mihitsy zany nifandimby tao reo mivavaka de miara mihira sisa mahafinaritra be ny zavatra niaina zareo zany ka hatramin'ny ireo mpigadra niaraka taminy ara de gaga zany hoe ary retolona reto re zao ny manzo azy de vao mideran'Andriamanitra ihany gaiky va moa mandrana moa kely mo 14 zay moa fomba ilazana ny adalaby gaiky va moa mandrana moa kely mo 14 no hoe efizao ny manjo de vao fiderana an'Andriamanitra zao ihany no ataony zareo ary zao Andriamanitra tompony zao magnina tsy mamonjy azy fa namela azy igadra nefa izy vao miteny hoe fasagna zany le vaigny an'izao rangahy zao de tonga de nivoaka ho azy taoko re misy zao magnina no sy magnavitra azy tato ohatra mety ny son'ny mpigadra ngamba ny ohatra zany fa sika moa makasary saina azy mba azotsika ny heviny zany sy ny menmenina zareo sy ny taraina zareo fa niteran'Andriamanitra fotsiny izy ireo ary sy nangataka hoe mba vahao amin'ity gadrana ity agny Andriamanitra na hoe ataovy zamba aby ry zalahy gadra reto mpiambina gadra reto reto mpiandro fonja reto atao voanina fafanitsihony agny aby ohatran'izany ataovy marary kibotapoka eto aby ry zareo sy nangataka loza ho any hafa zany zareo tam'izany fa de zay zany. Anisan'ny zava-dehibe le hoe nandrehan'ireo ny hira sy ny vavaka nideran'Andriamanitra zany ireo mpiara-migadra tao amin'ny fonjio zany zay ka rehefa mideran'Andriamanitra zany satria zava-dehibe le hoe nandre ireo manodidina azy sy io zany sy atao moramora zany fiderana an'Andriamanitra zany hoe mangina de atao agnapo fa zava-dehibe koa le izy satria zay ne le hoe misy salamo miteny hoe apahafantaro ny firenena rehetra ny asan'Andriamanitra tena zay le hoe proclamer zany hoe tena atao fantatry ny olona misy ny asan'io Andriamanitra io de efa fitoriana vaovao mahafaly koa mako le izy
de malahelo mahita ny olona sy mba mihira agnampingongana anaky hira mampietana fo milaza hafaliana am'ireny hira fisaorana reny. Ny sasany azy moa be desina indray le olona miesikesika kely nefa tena mientana ny fony fa izy sy manao le vavaka formel diplomatika be fotsiny fa izy tehitehaka izy de tena hitanao mangidigidy misy ny tanany tehitehaka ireny ny olona mivavaka ny fony mahisy reny. Ka le mihira zany sy mideran'Andriamanitra de tokony amin'ny feo avo sy feo mafy fa sy le hira mijonongonona rehefa nyasena hiady lava de lava ny lela ny vava io tatakatra ty akaiky ny sofina rehefa hiady asena fa rehefa idiran'Andriamanitra mozomozo moka fosiny ohatran'ny piso fosiny zany ny pôzy boka betakolaka eo fosiny ohatran'ny piso fosiny rehefa hira fa rehefa hiady asena io vava io atraty apoty sofina zay zany tsy mety zay fa hoe matoren'ireo mpiara-mifatotra ny hira fiderana nataon'ny Paoly sy Silasy de tena hoe mihira mafy zany izy reo tena hoe feo mivoaka mihitsy zany zay outloud ozy ny anglais outloud zany hoe tena mafy be zany zany feo zany. Ka izay koa zany anaratsika hoe rehefa mideran'Andriamanitra de mihira mafy zany zay satria sahala hoe mamaky ady amin'ny herin'ny maiziny ianao zany rehefa mihira mafy ary mamaly mafy koa amin'ny vava amen tena valinao mafy reny vavaka reny satria io aizina sy fonja io de sarin'ny tontolo am'izao tontolo zao zay feno ny herin'ny ratsy tsy hoe feno disondray zay exagération fa hoe anjaka ny herin'ny maizina anjaka ny herin'ny ratsy de le fihirana mafy le anaran'Andriamanitra voatonina sy manakoako any amin'ny efitrano rehetrarehetra any rehefa mivavaka ireny koa de anisany ataoko hoe famakinady amin'ny demony. Za tsy mamorona fa ny nataon'ny Paoly sy Silasy no ataoko commentaire na hoe fivoasana zany zao. Inona ary ny zavatra nisy rehefa nanao ny vavaka fidirana io i Paoly sy Silasy tao anatin'ny fonjatao teo ny eo ihany ny valim-bavaka nataon'Andriamanitra ny ataontsika hoe nisy fampisehonana nataon'Andriamanitra hoe ny haino ny fidirana nataonareo mirahalahy tao teo ary zavatra mahatalanjona nataon'Andriamanitra. Voalohany aloha nisy fanafahana ara-batana hoe délivrance physique zany sy tapitapitra zay de nisy horohorontany lehibe zany tena nangosongosona ny fototry ny fonja de rehefa aveo de nisokatra avokoa ny varavarana de rehefa aveo nihisana ny zavatra namatotra ny tanan'izy mirahalahy sy ny tongony zany de rehefa aveo afaka avokoa zany ny zavatra izay namatotra azy ireo. Re ohatra Paoly sy Silasy teny hagnafahan'Andriamanitra azy tao amin'ny fonja ny vavahany vao nanomboka ny voany varavarana anaky voaraikitra zavatra azy ny tonga sy ny tagnany tonga de nilefy izy satria izay nandrasany tamin'Andriamanitra fa ny niderany an'Andriamanitra de noho ny mahandriamanitra azy de nipetraka nagnerinерina maotina de maotina izy mirahalahy. Fa le mpiandry fosa aza nieritreritry efa saika handroboka kibony tainany hamony taina nahita hoe aikory izy gadra hilamalama zany re gadra sy lefa am'izao maty ozatra zalava de tsy misy hevitra koa raha momaizigna zany agny tsy misy électricité fa vo tamin'ny antiquité zao resakako zao mbola tsy nisy antony hoe zirama de maizigna zany fa de efa ho amony taina ry zareo fa report Silasy ny teny hoe kalma raha zoko be ngay ato aby io agnay de lasa nino izy hoe nareo le nihira teo igny na tonga zao ny antso an'Andriamanitra nareo ny derazy sy ny saotra azy de zao nataon'Andriamanitra ndao zalahy ho agnan-drano nampandroana de nomena sakafo namboarana farafara fa reo tonga de hoe zao hiany tonga de atao batemy io vao misy zazakely io vao mifana tonga de petaho eo satria mako hoe dia nataon'ny Paoly batemy avokoa isy ny akohonany rehetra tamin'io alina io hiany sy nitady ho aira misy rano be hanaovana kisoka azy misy rano veo andakozy ao io misy amin'ny kopy io tonga de rano amin'ny kopy de vita ny akonana rehetra na ny tanora ny vatombatony ny miala saka na ny miakaka ny ray aman-dreny nataon'ny Paoly sy Silasy batemy aby satria nino izy nino izy ny akonany rehetra zay zany vokatra lay vavaka fiderana nataon'ny Paoly sy Silasy tao anatin'io fonja io de zay ry Paoly sy Silasy nanao vavaka fiderana de nafahan'Andriamanitra tamin'ny gadra ary nivahany fonja ny danadana ny varavarana ara-batany zay sary ny fiainana andavanandro fa nisy fanafahana ara-panahy nataon'Andriamanitra ary nisy vokatra azo notazana toy eo de io hoe igéolia moa ny anaran'ilay mpiandry fonja zany igéolia zany dia efa saika namony tena iny zany hoe nandositra ny mpigadra fa nanontany izy amin'ny asan'ny apôstôly toko fainina amby folo andiny fahatelopolo hoe inona no hataoko mba ho voavonjy aho de hoe minoa dia ho vonjena ianao sy ny akonanao de nino izy de natao batemy vita batemy tamin'iny aliny ihany izy ireo. Mafinaritra be le hoe vavaka amin'ny fideranan'Andriamanitra araka izany tantara zany ireo andram-piainanareo matao misoratanao amin'ny soratra masina na ny any amin'ny Daniel amin'ny testamenta taloha na iteo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 9 ty de fianarana ho antsika hoe
sy hoe ne zany zavatra demodena la ny andro satria mifanelanelana taonjato lavabe ne zany tantarany amin'ny bokyny Daniel zany sy ty amin'ny asan'ny apôstôly aty amin'ny taonjato voalohany ty kanefa mbola mitovy foana ny fomba fiasan'Andriamanitra hoe raha misy olona ao anatin'ny fahoriana sy ny zavatra manjo azy miteran'Andriamanitra makalaza an'Andriamanitra sy mitady ny tombontsoa antena sy le menmenina sy ny olana no atosaka any amin'Andriamanitra fa de hoe mendrika dera Silasy ianao Andriamanitra sy afano ianao de Andriamanitra masina ianao manana ny mahandriamanitra anao de izay no hiderana ianao Andriamanitra sy hoe maragnina izy akory fa manao zavatra izy de zay vavaka feno fiderana zay mahatonga an'Andriamanitra manao intervention mamonjy de naniraka ilay zazalahy faefatra tany amin'ilay laforo mirehatra fo nanipazana any i Hanania, Azaria sy Misael. Io koa nataon'ny Paoly sy Silasy io vavaka fiderana io de Andriamanitra sy maragnina na hoe indifférence miraika am'zany fa avy hatrany izy dia mamonjy ka nanapaka ny gadran'izy ireo sy namohany fonja na hafaka any Paoly sy Silasy fa nisan'ny vokatra lehibe azon'ny Paoly sy Silasy tamin'io de hoe zany zavan-trangatra le vavaka fiderana arken'ny mpiandro fonja sy ny voafonja de nahalalan'ny anaran'Andriamanitra de rehefa aveo Andriamanitra io na neo asa mahagaga de voavonjy i geolier sy ny akohonany rehetra satria vita batemia izy ireo. Ngamba riavana misy saisainantsika zay ary sy ny fanazavako no inona loatra fa ny fahatsapanao fotsiny sy ny faharesenao lahatra fanahy masina andresy lahatra anao hoe handramako zany ary ny fanahy masina neny efa manaitana antsika hivavaka izy no medinao anatin'ny fotsika manokatra ny vavantsika hitodika amin'Andriamanitra hatoky azy de reo vavolombelona talohantsika ihany ry izy telo mirahalahy ireo i Hanania, Misael, Azaria tahaka zany koa i Paoly sy Silasy olona 5 zany vavolombelona ho antsika tandroany am'izay hoe vavaka feno fiderana fakalazana sy fisaorana fakasitrahana an'Andriamanitra zay sy nisy fangatahana taona ny ray kanefa nahazo zavatra mihoatra lavitra no zay tokony ho azo ny raha nangataka sotra izy raha vavaka sotra le mangataka miao fotsiny natao zareo mety sotra zany ny zava-misy fa lay finoana fahatokisana sy fametrahana an'Andriamanitra mahandriamanitra azy fotsiny de zavatra sy mbola hita teto ambonin'ny tany no vokany maranako azy de inona ny vokatra lehibe tamin'ilay tantarany hoe sy nanaiky ny hitsaok'Andriamanitra fa ary nasipy tany anaty afo i Hanania, i Misael sy Azaria i Nabucodonosor tompotena mihitsy ny aiky hoe aoka ny tany sy ny lanitra rehetra hiaiky fa ny Andriamanitra sadraka mesaka sy Abednego no Andriamanitra ary sy maintsy mivavaka sy mitsaoka ny Andriamanitra izy ireo ny olona rehetrarehetra tanao le famonjena zany zay mitatra amin'olo-kafa zay le hoe misokatra lay vokatry ny finoana ary neny Paoly sy Silasy de io hoe lasa voavonjy ry geolier mpiandro fonja sy ny akonany nefa izy ro lahy no ny vavaka tao amin'ny fonja de zay ary vokatry ny vavaka fiderana ry mpiaino ajaina ny havana roa mopera sik Marcel de velo pakasitrahana anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany vakivakio ny soratra masina io indrindra am'izao karem zao ampitomboy ny fifampikasoantsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa mampianatra antsika zavatra be manome fanantenana manome hery io tenin'Andriamanitra io makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy